Halleluja. Minao fana tonga tao fanatrehan'Andriamanitra indray anatin'ny tia maraina mahafinaritra tia. Manasana manokana mba hitsangana dia hanomboka amin'ny fotoana fiatrantsika satria efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika. Halleluja. Tsy mampaninanao aho dia mba kopetana kely ny eo akaikinao tonga soa tao fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe tena faly aho mahitanao ah, tena faly aho miona aminao ah, tonga soa manokana indray ianao amin'ny tiany tia. Tsara mba arinapainao ny eo alohanao, ny akavianao, ny akavananao ah. Arapa amin'ny fifaliny tanteraka izy tonga soa ianao tao fanatrehan'Andriamanitra indray. Halleluja. Mbola faly mo tenako miarapanao indray amin'ny anaran'i Jesosy aho tonga soa tamin'izao toerana mahafinaritra izao ah. Misaotra an'Andriamanitra manokany amin'ny fahasoavana hatrany izay mbola indray mbola fana mitarika anao anatin'ny tia fotoana ity. Misaotra ihany koa mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrick Amivady izay ray aman-dreny mitaiza manangana ato anatin'ny fiangonana. Dia mantsika te-tana mafy an'Andriamanitra ho mahaky fisaorantsika sy fankasitrahantsika. Tena faly ve ianao? Ianao mba tena te-tanana mafy an'Andriamanitra. C'est encore pendant que l'Andriamanitra c'est anaty tia ministera ity. Halleluja. Halleluja. Andeha tsy hifavaka avy hatrany amin'ny teny tia. Asao manokana fanatrehan'Andriamanitra androany mba hikasika anao ah, hamangy anao manokana. Tianao tena hisaotra an'Andriamanitra indray ny fahatongavanao eto amin'ity toerana ity ah. Derin'Andriamanitra hafonao rehetra amin'ny teny ity. Dia tsy hifavaka avy hatrany amin'ny teny ity. Nao voninahitry anao manokana izay Andriamanitra ny hafitahinao sy ny hafahasoavanao izay arotsaka ao amin'ny fiainay. Misaotra anao izay ny hafitondranao, misaotra anao izay ny hafitatahanao. Misaotra anao manokana satria omenao anay hatrany tombonandro, omenao anay hatrany Andriamanitra ny ahita fahatsaranao, omenao anay hatrany Andriamanitra ny ahita voninahitra ao, omenao anay hatrany Andriamanitra ny andrehanao sy alahanao ny hafantatra anao. Tompo velom-pisoa anao manokana amin'ny fonay sy fanahinay androany satria tena tsara aminay ianao. Androany izay tena anakina amin'ny fonay sy fanahinay ao am-pilatanao re antsy. Fa ianao ny tomponay, ianao ny mpanjakanay. Tsy misy ankoatra anao Andriamanitra. Nao nasanitra manokana androany ao am-pilatanao ny hametrahana ny zavatra rehetra. Satria ianao tomponay, sy mpanjakanay. Zavatra rehetra aminay ianao Andriamanitra alohara aminay amin'ny zavatra rehetra. Ianao ry ihany ny ankinanay ary ianao ry ihany Andriamanitra ny aterina anay. Ianao ihany ny andrandrainay ary ianao ihany tokony fonay Andriamanitra. Efa ty lampy hijoroan'ny tongotray, alefahany tena ny voninahitra. Tsisy afa-tsy ianao rery antsy. Tsy ame voninahitra an'Andriamanitra androany atahanao ny apetrako androany ny ampiko rehetra sehatra momba ako. Antananao no apetrako izao ny momba rehetra ny fiainako eo am-pelatananao anaoko toria. Tsy kilaza fotsy ary rehetra hoe Jesosy eo mino anao ako. Jesosy mino anao fanao manontolo ako. Anao manontolo miantso ny velomako, tsy antso ny irako tenao rery antsy. Te anao ihany, te ianao. Tsy kilaza androany miarina ty aminao ako, naiza naiza le anao. Halleluja. Iara ty naiza naiza le anao. Naotsiky natomaty atoky anao. Iainao aminy lalana meteny fikasao doria. Jesosy mino anao, Jesosy mino anao. Fanao manontolo miantso ny velomako, miantso ny rako. Jesosy mino anao. Fanao manontolo
Nyatuni velumaku Nyatuni laku Teana Shana Nyatunya velumaku Nyatuni fiainaku Mitsaka 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 Sesomiwana Hanomanu tulak Nyatuni velumaku Sesomiwana Nyatuni velumaku Nyatuni laku Teana Misaotra anao izay Andriamanitra fa eo amin'ny fiainay fony ianao miaraka aminay fony ianao voninahitra anao ry antsy halleluia resika tatanao mafy an'Andriamanitra amin'ny teny ity halleluia inao fa ianao mino fitondran'Andriamanitra mino fitantahan'Andriamanitra halleluia tena kely akaikinao famindrampon'Andriamanitra mbola toy izao anao hoe anony amin'ny famindrampon'Andriamanitra mbola tia zasainao amin'ny teny ity resika hoe voninahitra azy manokana androany hoe efa mandrak'izay famindrampony resika ianao antiry ty amin'ny fifaliana tanteraka amin'ny fandihizana halleluia Makasitra sy misarasy Mandrak'izay nindrafo Fa tsara isany afo ity Mandrak'izay nindrafo Hira Lay tanany mahery-nji Mandrak'izay nindrafo nanomesany fiainam-bahofa Mandrak'izay nindrafo Hira Mandrak'izay matoky fonis Mandrak'izay tsara nito Mandrak'izay demoratsiky Mandrak'izay matoky fonis Mandrak'izay tsara nito Mandrak'izay demoratsiky Alakamitia aleluia mafantompo fenandro any Ny tanany mahery-nji Mandrak'izay nindrafo no nanome
Sani Tiana Baufa Sani Mandraksai matuki fonis Mandraksai tsaranitu Mandraksai demo batsiki Mandrakizai matuki fonis Mandraksai tsaranitu Mandraksai demo batsiki Mandrakizai Hallelujah. Nisy vehivavy amin'ny toerana ty androany. Araka mity haleluya mafena androany. Hallelujah. Eo vehivavy rehetra ilaza hoe fa mandrakizay ny famindrapony. Eo fa mandrakizay ny drafo. Fa mandrakizay ny drafo. Fa mandrakizay ny drafo. 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 Mandrakizay matuki fonis Mandrakizay tsaranitu Mandrakizay telo batsikis Mandrakizay Mandrakizay matuki fonis Mandrakizay tsaranitu Mandrakizay telo batsikis Mandrakizay Filarana fiderana teu atumpo. Hallelujah. Teu fiderana teu atumpo. Fiakufana rehetra teu atumpo. Fiderana teu anitu. Fiakufana rehetra o anitu. Fiderana rehetra teu anitu. Hallelujah, wanitu. Funina isharecha wanitu. Fidera, recha, wanitu. Fiderana teu atupo. Fiderana teu wanitu. Fiakufana recha wanitu. Fidera, recha, teu wanitu. Hallelujah. Tonga fotoana tsara indrindra indray tsika dia mbola mezatsika voninahitra an'Andriamanitra ao anaty fanatitra. Misy tia manome ho an'Andriamanitra ve eto? Manomeza amin'ny finoana, manomeza amin'ny fifaliana. Fa hitanao eo fa Andriamanitra efa mielo lalana anao. Ny amin'ny varavarana osokafany, ny amin'ny fitahiana izay miandry anao, ny amin'ny fahita-pity izay miandry anao. Amen. Ho anao? Raha efa vonona renao dia tsika ianao hitsangana anaja an'Andriamanitra tsika ao anatin'izay fanaterana fanatitra izay. Hivavaka isika tompoko. Ray amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny fitahiana ao anay rehetra. Misaotra anao koa Andriamanitra satria fahasoavana avy aminao ny ahafahanay mamafy androany. Makasitraka anao fa avy aminao ny hery ahafahan'ny tananay mamafy amin'ny fahatokiana, amin'ny finoana. Anisan'isa Andriamanitra manao izany amin'ny finoana amin'ity androany ity sokafy ny lanitra ao. Ao ka ampidina ny fitahiana rehetra eo aminy ianao. Ao ka pahita fity azy manokana ianao. Ary ao ka izay rehetra tena be ao am-po no tonga eo aminy. Ao ka ho heverinao manokana amin'ity androany ity. Fanamasina masiny fanatitra ny tsirairay avy. Hoanitra akasitrahana eo anatrehan'ilay Andriamanitra rainay. Voninahitra dia aterinay anao ray. Amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ho antsika izay amin'ny alalan'ny
finday moa ny afahantsika manao mifanatitra dia reto omeko anao reto ny laharana 034 85 604 04 034 81 984 83 033 02 092 30 032 97 096 84 averiko kely vetivety 034 85 604 04 034 81 984 83 033 02 092 30 ary 032 97 096 84 afaka alefanao amin'io koa na ny fahafolo-karenanao na ny fanatitra na fanomezana manokana makasitraka atsika irosa ao anatin'ny fiankofansika izao manasanao hitsangana isika me voninahitra an'Andriamanitra androany laza hoe ho azy iray amin'ny voninahitra mandrakizay ho azy iray amin'ny atsa mandrakizay fa miditra izy mendrika ilay zanako andray voninahitra aja sy teny mendrika ilay zanako andray voninahitra aja sy teny hoanilay teo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandrakizay hoanilay teo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandrakizay amen mendrika ilay zanak'ondry mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra aja sy mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra fanjakana sy meny hoanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana hoazy lehilahy sy fanjakana mandrakizay amen ray mame voninahitra anao zay amin'tian'io ty amin'ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ary ny fitiavanao anay sotrandrinany amin'ny amezanao anay tombotsoa eo aminao etondroany sotrany amin'ny fanatrehanao zay eto aminay mino afaeto ianao ame fahafapo zay mangeta hitanao tompo tsisy irenay mihoatra no hainao tsisy mampangeta hitany fananay afatsy ianao maniry foana izay hialalanao hian'ny fifandraisana akaiky sy lalindalina kokoa aminao fa ianao no tomponay ary ianao no Andriamanitra fa namason'androany miseho aminay any anatin'ny teninao
asehoy aminay Jesosy androany hoe ho anay ny alalanao fa mangetahitanao zay maniry anao any anatinay lalany sora fanamasina miasanao dia ataontsika ry raha hoe te hitoetra mifanatrenao ary ho anilanao foana no tiako hisy ahy Dovetsika mifotsika rehetra te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao tompoano iriny foko te hibanjiny indray ivonina itrao iakoky eo atongotra eo anilanao foana ny tiako hisy ahy eo anilanao foana no tiako hisy ahy iankina amin'ny fitiavanao tsy hitady toeran-kafasambatra tompoany fanatrehanao eo anilanao foana no tiako hisy ahy eo anilanao foana no tiako hisy ahy iankina amin'ny fitiavanao tsy hitady toeran-kafasambatra satureux ny fanatrehanao ny fananay tsara fa tsisy tianay mihoatra noho ianao sy ny fanatrehanao ponda abrahasikeleveria-dosh pahate mekaludo vrohoshipekeli vendalabosarahate mekila vrohoshitahete mrendela haturabos mande kalodo moko frahitele ya sombre ya katare yash tupo tinelo tinao tineno mtoetra mfanatrenao tineno mekuaka aminao tineno mifandray akaiky aminao isanandro tsy manana afatsy anao zay tsy misy asambaranay afatsy anao tsy misy fifalianay mihoatra no ianao ao aminao no etsehanay ao aminao no ivelomanay ao aminao no afany manana maha izay anay alleluia dovetsika farany eo anilanao foana eo anilanao foana no tiako hisy ahy iankina amin'ny fitiavanao tsy hitady toeran-kafasambatra tompoany fanatrehanao ampioany tompony fanatrehanao ampoany fanatrehanao tompoany fanatrehanao ampioany
ampioany fanatserana sotra fanamasina tenena aminay androany amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka masoelina asika rahabantsika rehetra tonga eto amin'ity anio ty aniotsika dia resaka kely nahoana no zava-dehibe ny batisa amen melohany toriko teny ty an-tany izy anareo no efa vita batisa atsakany an-tanany batisa nasitrika ny an-tany koa izy andray no mbola tsy vita batisa atsakany ray hoe an-tanany sora tompoko amin'izao mantsy dia misy olona mampianatra na entona ny ampitan-dranomasina fa tsy dia ilaina ntsony ny batisa fa ny ilaina dia hoe ianao mino an' Jesosy dia ampy izay hoe ny finoana ny mahavovonjy fa tsy mila batisa intsony tsy kelikely dia tediavan'ny sasany sorona amin'ny tena soratra masina isika fa ianao baiboly dia mampianatra mila vonona mandrakariva ianao hamaly amin'ny fitiavana sy amin'ny fanatretena rehefa antanin'ny olona ny amin'ny antony finoanao mila fantatrao ny zavatra inonao sy izay iorenanao amen fa tsy aitraitra ny batisa tsy fombafomba ny batisa izay ny antony anarantsika azy eto araky ny soratra masina dray andro ny entoriten'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay dia teny taminy noho ny komity anankiray tao am-piangonana izao ny tenen'ilay komity hoe janga mosisy pastera hijanona tsy ho komity tsony dia hoe fa maninona fa ngaha nisy zavatra tsy nety nataonao dia zany tsy hoe tsy nisy tsy nety nataoko fa nisy nety tsy nataoko dia hoe fa inona le nety nefa tsy nataonao zaho izy mbola tsy nadao batisa nefa zaho anatin'ny komity dia hoe le pastera hoe fa inona ny antony tsy nirosonao tamin'ny batisa hatramin'izay koatra tsy dia tena hitako mozy izy hoe inona ny tena ilana lay sady za koa mbola tsisy tena nampianatra be ohatra ny ahoana mara za ny batisa lasa ny saiko nahinao an'izany dia hoe any akapoko any hoe possible koa misy olona tsy mbola nahetony teny mikasika ny batisa mihitsy ary tsy fatany hoe inona ny antony ilana ny batisa fandroany te hampianatra anao nahoana ny zava-dehibe ny batisa Matthieu toko 7:20 azafady ka ny 9:20 hatramin'ny 9:20 Matthieu toko 7:20 9:20 ka hatramin'ny 9:20 rehefa izay dia ny Marka toko 5:20 5:20 sy ny 9:20 makitsika amin'ny aran'i Jesosy ilay filazantsara ny Matthieu ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amen Marka toko 5:20 ary izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitohiny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana amen eto Jesosy dia mazava be mihitsy ny zavatra teneniny
Ozy ny menany fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany ko mandeha ihany ianareo dika zay Andriamanitra ny tompon'ny fahefana faratapo fa rehefa avy eo nomeny an Jesosy zany delegeny le fahefana dia avy eo indray Jesosy maniraka atsika indray Andriamanitra eto tsy miangavy sady tsy mampirisika fa mandidy inona ny zavatra andidiny na ny baiko omeny atsika ozy hoe mandehana voalohany atovy mpianatra ny firenena rehetra tovy amin'le teneny filazantsara marika hoe mandehana ny zao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara ny olombelona rehetra zany hoe amintsika kristianina tsy miangavy atsika Andriamanitra ny hitory filazantsara fa mandidy atsika Andriamanitra ny hitory filazantsara nanay isika ohatrany hoe iangaviana mba hitory mila amporisihana mafy mba hitory aza dimondra lasa nabavy zao sy teboka anankiray zao tsy Andriamanitra ny mila atsika fa isika ny mila azy ary izy tsy tokony angavy atsika fa isika ny tokony angavy azy mila foantsika tsy manadino fa isika ne tsy tompony haitsika fa izy no miazona ny ainy zavatra rehetra amen no zany mila miverina amin'ny fahatongavan-tsaintsika fa tsy hoe satria zahako zao dia manana ny safidy koa manana ny sitrapo koa manana zay ty ko ahako no vonjena ianao kontiny efa maty zasenao no vonjen'Andriamanitra no velomin'Andriamanitra no meny fiainana indray efa tany amin'ny fanjakany maizina isika efa nizotrana kany amin'ny fahaverezana isika no nomeny fahasoavana hino filazantsara no vonjenitsika mba hilaza ny atsara ilay ny antso atsika le niala avy tany amin'ny maizina isika ho amin'ny fanjakany mazava mba sy ho tompony tena atsika intsony isika mba velona ao atsika intsony isika fa velona ao an'izay fa maty sy nitsangana tamin'ny maty mba ho atsika inona ny dikan'izany mila fahatongavan-tsaintsika fa Andriamanitra tsy miangavy atsika mba hitory fa mandidy atsika maniraka atsika mba handeha hitory amen ary efa mamaky ianao ary mandinika tsara dia hoy izy hoe dia Matthieu 7:20 mandehanareo atovy mpianatra ny firenena rehetra virgule manao batisa azo amin'ny arasa zanaka ary mifanamasana fa tsy hoe point mino fa azonao tiako tenina amin'izany tsy hoe tapitry ny fehezantenankiray izay tsisy hitohizany dia tiandray hafa zany hoe na ny mandeha mitory filazantsara na ny manao batisa dia samy baiko fa tsy hoe ny mitory ihany no tokony atao dia manao batisa tsy atao satria misy olona mieritreritra fa hoe ny finoana Jesosy ny ampy fa ny batisa tsy important tahaka ny mazava-dehibe ny filazantsara ny fitoriana ny fiovam-pon'ny olona no mazava-dehibe ihany koa ny fanaovana batisa azy amen dia hoy zao marika hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay mino sy maninona sy atao batisa no vonjena alleluia misy moa milaza hoe ka ny olona tamin'izany angetsinina zay nindray tonga dia natao batisa teo ny eo avokoa marina zay amin'ny lafindray fa diso zay amin'ny lafindray satria rehefa mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly anao dia mahita tsara fo izy rehefa nitoroteniny apôstôly dia 3 arivo indray mibebaka dia avy eo izy nytoy ary zay naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly dia natao batisa dikan'izany tsy natao batisa teno eo reo fa mbola naharitra tamin'ny fampianarana aloha zay vao natao batisa fa tsy hoe zay natao batisa rehetra dia natao batisa takotaky fa avy nolo teny dia batisa natao non tamin'ny andron'ny apôstôly tsy maintsy nianatra indray ny olona zay vao natao batisa amen ka fantany napetraka dia hoe iza ny tokony natao batisa iza na hoe ho an'iza iza no azo atao batisa zay marimarina kokoa raha le marika ny vakitsika dia hoe zay mino sy atao batisa no vonjena ny dikan'izany zany tsy ny batisa no mandeha aloha fa ny finoana averiko fandroany tsy ny batisa ny tokony atao voalohany fa ny finoana satria misy antony avy amin'ilay zavatra inona no antony anaovana batisa fa tsy ataovy batisa mba ino fa mino aloha vao atao batisa
fa raha toa ka atao batisa ny olo anankiray mba hino dia diso zany satria le zavatra inona no mitondra makany amin'le batisa fa tsy le batisa no mahatonga anao mba hino zay mino sy atao batisa tsy maintsy mino aloha zany vao maninona vao atao batisa amen inona le zavatra inona ny filazany tsara satria jereo tsara ny firafy filefezateny mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra ozy izy Mateo ozy ndray Marka mandehana mitory filazany tsara dia izay mino zany hoe filazany tsara aloha no inony avy amin'ny zavatra inony iny mahatonga azy raha izany zany dia tokony atao batisa ako fa inona ny ambaran'ny filazany tsara haitsika tsara fa ny olombelona rehetra dia namdova ota avy any amin'ny Adama i Adama no nidirany ota dia nahazo ny olombelona rehetra ny fahotana tsy avy amin'ny zavatra ataon'ny olona anankiray no mahampanota ny olona anankiray fa ny fahotana dia nolovany io mikorina tanatin'ny raha ny olombelona rehetra io na iza na iza na iza zay no antony andrahan'Andriamanitra any Jesosy mba hamonjy antsika amin'izay fahotana izay amen dia nidina tetỳ tany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy iza moa Jesosy dia tsy iza fa Andriamanitra ihany izy no fisainan'Andriamanitra tenin'Andriamanitra le fieritreretan'Andriamanitra iny navokany dia nampitafiny nofo Jesosy akory tsy hoe olona anankiray tany an-danitra hoe mandehany ianao tsia Jesosy dia Andriamanitra ihany fisainany navokany tsy vitan'olombelona zany fa Andriamanitra ihany mahavita zany iny fisainany iny nampitafiny nofo dikan'izany izy ihany iny satria ny fisainanao dia tsy iza fa ianao ihany Jesosy dia tsy iza fa le tenin'Andriamanitra ny teny nge ny tena marina tsy hita maso e fa iny teny iny no nampitafiny nofo kanonina tamintsika zay mahatonga anarina antsoina hoe Emanuela le Andriamanitra amintsika dia tonga tetỳ an-tsany Jesosy mba hanininy hitondra aka n'io fahotana io dia nokapohana izy mihinana atao nokapohana azy mitondra ny sazy vokatry ny ota ny dikany hoe kapoka dia aretana zany hoe natao tao aminy ny aretina rehetra zay vokatry ny ota zany hoe raha toa ka manota ny olona anankiray dia zava-marina eo anatrehan'Andriamanitra no mandefa aretana aminy ho isany sazy fa misaotra an'Andriamanitra isika fa Jesosy no nanaiky akan'izay aretin'izay isolo ny toerantsika no kapohana teo amin'ny toerantsika alleloia tsy vitan'izany fa nizaka ny fahatezerin'Andriamanitra izy nizaka ny fahatezerin'Andriamanitra zay farany mahatsiravina indrindra rehefa avy eo izy no fatsiana tamin'ny azo fijaliana nisolo ny toerantsika izy Jesosy tsy nanotaka tokony ho fatsiana na ho kapohana fa naka ny toerantsika izy toeran'ny olombelona rehetra izy no nisolo ny olona rehetra teo anatrehan'Andriamanitra raha tamin'ny testamenta taloha dia tahaka an'izao le sara makaondry anankiray ny mpisorona be dia iny no représente ny firenena ray manontolo dia rehefa avy eo vonoana iny ondry iny dia ho mason'Andriamanitra tahaka ny firenena rehetra ny maty fa rehefa taty aoriana tsy ondrotsony no vonoana fa Jesosy no zanak'ondry tsy isy kilema dia izy no vonoana isolo ny firenena rehetra tsy ny Israely ihany fa izao tontolo izao natao tao amin'ny fahotantsika rehetra zay nahatonga azy tonga voaozina teo amin'ny azy fijaliana zay nahatonga azy lasa moa zany mamenatra na mijery azy mitondra ny fahafambaraka nampahantraina nampahoriana zany hoe reo zavatra rehetra sazy rehetra vokatra zay ota izay dia efa natao tao aminy na lasy io na fahotana tamin'ny lasy na ketrina ny amin'ny hoavy efa nazera tao amin'i Jesosy tsy misy olombelona afaka mahatondra an'izay ota izay ny tamin'ny testamenta taloha raha resaka biby sotry zany ny raha biby sy ny raha nosolahy voalaza ny bokin'ny Hebreo fa mbola misy tsininy fa ny rahan'i Jesosy no tena tsisy kilema tsy iza ny rahany dia tsy iza fa ny rahany tenany ihany zay mahatonga ny bokin'ny Isaia milaza fa ny tenako ihany izy ny sandroka ihany no nanaovako fanavotana izy ihany Andriamanitra ihany no nanolotra any eny mba ho antsika
andriamanitra tenany raha misy anakiroa maty aminazy fijaliana tsy maty ho atsika ireo satria ny rahan'ireo tsy mahavonjy atsika fa mbola rahana mpanota fa n'andriamanitra ireriny tsisy klema zay ny mazava-dehibe ny fahafantarantsika tsara fa Maria raha bevokan'i Jesosy dia virjiny dika zany tsy nisy nidiran'i Josefa Maria raha niteraka an'i Jesosy dia mbola virjiny zavatra tena surnaturel ny fomba naterahan'i Jesosy ny tena marina tsy nisy idiran'ny rahany Maria sy ny rahany Josefa ny rahany Jesosy fotsiny boky Hébreux 10 any hoe tena no namboarina ho ahy ity ahy tonga anao sitraponao Andriamanitra dika za hatramin'ny vatany Jesosy Andriamanitra nanome azy an'le vatany fa tsisy idiran'ny Maria sy Josefa ka na ny sakafo be Maria na ny sakafo kely tsy makany amin'i Jesosy zany tsy miditra satria raha ny tena izy arakaraka ny sakafo hoan'le reny zay bevoka no makany amin'le zaza fa tsisy idiran'ny sakafo ny hoaniny na ny raha Maria mihitsy tany amin'i Jesosy tsy haiko tsy voazavako aloha hatreto hoe ahoana moa zany fo izy hoe tena no namboarina ho Andriamanitra zany nanamboatra le vatana tao akibo tao zay tsisy nidiran'ny Maria mihitsy na ny kely ary ohatry ny vatan'olombelona le izy fa Andriamanitra no nanao azy fa raha toa ka misy nidiran'ny rahany Maria le izy dia tsy mahavonjy antsika ny rahan'i Jesosy satria na Maria koa aza dia nandova ota aotsika ve lohatra ao mila aotsika mantsy la izy satria raha vao tsy aotsika zany dia tsy fantatsika hatramin'ny atao hoe batisa dia Jesosy mato atsika nitondra ny fahotana ny aretina ny oziny ny rasy rehetra teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny fotoana maty teo Jesosy dia zao no voalazan'ny Paoly vaombo niaraka amin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana Galatiana 2:2-20 raha tsorona zany dia zao ny identifie ny tenany tao amin'i Jesosy Petera raha toko amin'ny teny gasy dia hoe zafady i Paoly dia nahita fa izy sy Jesosy tao niaraka teo amin'ny azo fijaliana zay soratra masina zay dia te hampianatra antsika ihany koa ary tokony hahita isika fa tamin'ny fotoana teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia teo koa za senao amen amin'Andriamanitra za senao dia efa mitondra ny sazy efa nokapohana efa nabijaliana efa nozonina efa tonga ozina efa nampahantraina tsy Jesosy rery za senao tao noho izany zany na inona vokatry ny fahotantsika mila mino ianao ary mila mahita ianao fa tamin'izany andro zany efa taotsika efa nozonina isika efa nokapohana isika efa nombona isika efa tonga moa zany enatra sy fafambaraka isika fa sy tokony hitsontsika izao mbola isaina fa satria misy tsy nentina ataonao titititiry dia tokony hosaziana tokony hokapohana tokony hisy ozina satria ny famonjena zay nataon'i Jesosy tamin'ny 2 arivo taona lasy dia misy fiatraikany mandrakizay noho izany zany tsy mampirisika anao anoto zany fa mampirisika anao vao mahity an'Andriamanitra no ny amin'ny fahatakaranao sy ny fahitanao ny abeany fitiavana dia mila inonao fa na inona mety tsy netiny tranga ny sasazan'io efa netin'i Jesosy ary enao tamin'iny fotoana iny efa tao amin'i Jesosy tenenao vaombo niaraka amin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ako azonao averina mafy ve zany mila miidentifie ny tenanao miaraka amin'i Jesosy ianao zany hoe mila mahitanao ao amin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ianao tamin'iny fotoana iny na dia mbola tsy teraka azy ianao efa tao ianao tamin'iny fotoana iny amen raha tsy inonao zany inona zany ny inonao zay nantsona hoe famonjena tsy vitan'izany fa rehefa maty Jesosy ny Romanina 9:9 dia milaza aloha ngevaka itsika tena tiako hazava aminao natao hoe famonjena androany ny resaka batisa lasaina bavy dia fototry ny fiainana kristianina fototry raha manao trano ianao dia tsy rindrina nataonao voalohany ary tsy tafo fa fototra aloha zany hoe raha vao tsy mipetraka amin'ny fototra dia tsisy zavatra azo atao eo amboniny noho izany zany zao zavatra naratsika zao no fototra iangany ny fiarahanao amin'Andriamanitra ka raha toka tsisy fototra ianao fa mieritreritra tonga dia hanangana trano dia trano falafa zany ataonao zany
ary rehefa ho avy amin'izay ny rika sy ny ranorona sy ny rivodozy dia enjery ianao ary loza ny fianjaranao satria tsy manana fototra mazava ianao mila fantatrao izay iorenanao romanina toko fahaenina dozy eo amin'ny andininy fahadimy ngamana isika fa rehefa aveo tsika maka ny andininy fahatelo sy fahaefatra faharoa andininy fahadimy ary raha nampiresina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika nampiresina tamin'ny ino izy tamin'ny endriky ny fahafatesany dia tahaka izany koa fitsangana andininy fahaenina fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota itsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota lazao hoe amen lazao mafy hoe amen hoy izy fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena dia raha miresaka izy hoe toetra taloha tsy karaktera ny tianytenenina eo fa le tena tsika taloha izany hoe le tena ny ota le fanahy tao anatsika taloha tsy fanahy masina ny resana sady tsy fanahy ny demony fa ny fanahy maha-olona satria ny fanahy no maha-olona io fanahy io no antsoiny baiboly hoe le toetra taloha le voalazany amin'ny kolosiana ihany hoe ary io le toetra taloha fa hitafio le kristy ka tsy toetra karaktera ny resaha fa le izasy ianao taloha zay antsony ihany koa hoe tena ny ota synonyme reo fa tsy zavatra roa samihafa dia io tena ny ota izy no sombaina teo amin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i jesosy satria tsy ny vatantsika no nisombaina teo fa ny fanahintsika niara-maty teo ny vatantsika mbola tsy naexista raha tsy tamin'ny 1900 le naterahanao fa ny fanahinao efa nataony tao mahinao avy ianao zavady efa nataony niaraka tamin'i jesosy dia rehefa avy eo amin'izay rehefa maty jesosy dozy io zay efa maty dia afaka amin'ny ota satria ny fanahintsika dia nitoeran'ny ota dia rehefa maty jesosy dia hoy izy hoe dia afaka amin'ny ota zany lasa le ota ny ota tsy zavatra tsapahitanana ny ota dia zava-panahy zay ratsy tafiditra tanatin'ny olombelona tsy ny raha ny ota fa miampita amin'ny alalan'ny raha ny ota mazava ve lohatra ao zavatra tsy hita maso io tsy afaka hoe makapanoto sika dia hoe tsika any amin'ny tsy haiko ohatra hoe institut pasteur dia alaina ny raha dia jereny hoe firy zao ny totalité ny ota ao anatin'ity olo ity tsy hita zany na ho jerena amin'ny scanner na amin'ny radio na échographie tsy hita zany satria zavatra spirituel zany ara-panahy zany tahaka ny fiainana ao anatinao zay tsy hitan'izany zavatra zany koa fa saingy zao miampita amin'ny alalan'ny raha izy dia no tsara baiboly dia milaza tsara fa rehefa maty jesosy dia afaka ny ota afaka ny ota manina tsara tsisy ota intsony jesosy nalevina iny zany jesosy tsy jesosy torana ny nalevina fa jesosy maty ny dikan'izany dia jesosy efa tsy nisy ota intsony taloha izahay dia nampianarina fa ny batisa dia fandevenana ny ota rehefa nandinika ny baiboly dia mahita fa ny ota tsy alevina ny ota dia ny foanana ahoana zavady tsy nalevina ny ota fa natao inony no foanana ary tamin'i jesosy nalevina dia efa tsisy ota intsony raha azonao ny zavatra lazaiko dia manao fa amen izy nidina tany fiainantsika amin'izay avy eo rehefa maty izy nidina tany fiainantsika izy voalaza ny filazantsara Luka fa teo amin'izay izy no nitory filazantsara tamin'ireo olona zay tsy nino tamin'ny andro Noa fony andro ny faharom-pon'Andriamanitra naseho amiariary amin'izay ny tena atao hoe filazantsara inona le izy nandresy any satana izy araka ny voalaza ny epistily Jaona voalohany toko fahatelo hoe natongava zanak'olona dia andrava ny asany devoly nalainy tany amin'ny satana amin'izay ny fanapahana ny fahefana tsy le an'Andriamanitra fa le nomen'Andriamanitra ny olombelona le hoe manjaka mampanompo azy satria voafitaka ny olombelona dia nidirany ota dia lasa tsy ny olombelona tsy no nanjaka tamin'ny tany fa lasa ny satana le fanafaha le fahefana sy fanapaha fa rehefa nidina tany amin'ny fiainantsika jesosy nandresy azy dia nalainy ireo fahefana sy fanapahandrao mahitsy tsara venao zavady raha mamaky ny kolosiana toko faharoa andiva dia ambin'ny folo ianao dia izy hoe nesorontsao amin'ny tenany reo fanapahana reo fahefana sy fanapaha
zany hoe tedaviny devoly noseporina tany fiainantsika izy tsy hitsangana maty tahaka andry abrahama sy ry davida tsy olo masina fahiny fa adino tany am-pasana fa mifamina an'io nefa mazava tsy hamelany ray masinao ho tratry ny loha ianao tsy navelany janona tany andro faefatra izy fa raha nyjanona tany andro faefatra izy dia nipoka ny kibony ary tsisy nyraisina ntsony fa izy hoe tsy namelany ray masinao ho tratry ny loha ianao mahino tsara ve ny rehetrarehetra zany hoe tamin'izy tany iny satana nietreritra hanepitra azy fomba baiboly hoe nesoronsy ao amin'ny tenany ny fahefana sy ny fanapahana Kolosiana 2:15 dia nalaina amin'izay io fahefana sy fanapahana zay nitokiny satana io le fiadiana zay nitokiny dia netiny Kolosiana 2:10 netiny tony fanao ny ziavina ndraisy ary naseho amiariary zany ina le profo le izy rehefa nitsangana tamaty izy filazany tsara Matthieu 2:20 koa dia milaza fa nitsangana tamaty niaraka tamin'ny tao arinany avokoa reo olo masina fahiny zany hoe rehefa nitsangana Jesosy tao arina fitsangana iny nitsangana tamaty koa reo olo masina rehetra fahiny nandenderaka Jerusalem reo vakeo Matthieu 28 ka ny mandeha ny 2:15 izay raha tsy diso ako nanaprofa any Jesosy ny fanalediny fahafatesana izy le maty rehefa nitsangana tamaty maino avy ianao zavady dia baiboly dia milaza ihany koa ary ko romanio satria miresaka batisa isika dia jerevy tsara dia romana 9:9 tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana natao batisa ho amin'ino izy izy koa dia niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika azadiny fa niara vaomby tamintsika vitanay zay dozy izy hoe niarana levina tamin'ny batisa isika niarana nina ao nika mila hitanao ianao ino ianao niara vaomby taminy dia mila hitanao koa ianao ino ianao miara levina aminy fa ahoana le tokony atao amin'izay amin'le miara levina aminy ny finoanao zany dia zao zay efa niara-maty tamin'i Jesosy teo aminazy fijaliana ary mbola mino koa fa Jesosy maty hoa nidina tany fiainantsika nandraisany Satana ary nitsangana tamaty dia mila miidentifie ny tenanao ianao na hoe mampikambana ny tenanao mandrakariva ianao ao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny finoana fa ianao koa niara-maty taminy izay no mahatonga anao atao batisa satria ozy izy hoe niarana levina tamin'inona tamin'ny batisa dika zany satria mino fa niara-maty taminy dia miroso amin'ny batisa satria mino fa miara alevina aminy satria raha tsy mino fa efa maty ho azy tsisy antony tokony anaovana batisa ako satria tsy ny olona velona ny alevina fa ny olona maty dia matsika mieritreritra fa hoe ty zanako ty ataoko batisa amin'izay rehefa lehibe dia mivavaka izy tsy ny batisa mahatonga ny olona mivavaka ny finoana an' Jesosy no mahatonga anao atao batisa zay le tena hoe mila miidentifie ny tenanao ianao ao amin'i Jesosy iny efa niara-maty taminy rehefa zay dia miara levina aminy ary ny fomba hanehoako an'izay finoana izay dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny batisa alevina miara-maty amin'i Jesosy lazao hoe amena raha azonao miara-maty dia io ihany izy miteny rehefa avy ndreo hoe mba ho tahaka nananganan'i Kristy Jesosy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao le Romana 9:4 zany hoe miara-levina dia efa hoe miara-tsangana amin'indray amin'inona amin'ny fiainam-baovao ahoana ozy izy nanangana azy tamin'ny voninahitra indray izy nanangana Jesosy tamin'ny maty tsy izy fa ny voninahitra indray ary tsy izy io fa ny fanamasina dia tahaka izay ihany koa miara-maty tamintsika dia miara-tsangana amintsika izy manangana antsika ny fanamasina eo no mazava-dehibe amin'izay hoe rehefa vita batisa ny olona anankiray dia tokony ho feno ny fanamasina satria tsy afaka iainana amin'ny saina maha-olona fotsiny sy ny herim-batana sy ny herin-tsaina ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy fa tsy maintsy mila ery avy amin'ny fanamasina tsy maintsy feno ny fanamasina tsy maintsy manina zavady satria tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanamasina amin'ny heriny sy izy ao anatsika no ahafahantsika miaina amin'le fiainan'Andriamanitra zay no omeny atsika fa tsy herin-tsaina tsy herim-batana dia eo ma-important hoe feno ny fanamasina ianao dia zay mahatonga anao mahita olana ny boky ny asan'ny apôstôly any rehefa nitory-teny ohatra ny apôstôly tamin'ny fotoana andro tokoatra hoe i Filipo ohatra
dia nan'olo tena le tandapa rehefa vitsy zay toy tsisy hoe inona manaka anaty tsy atao batisa ozy izy dia zay koa mahatonga ny olona ohatra amin'ny asan'ny apôstôly amy rehefa nitoryteny petera dia nilatsaka tamin'ny zeneno azy ny fanamasina dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra izavy reo olona tao an-trano ny Kornelio rehefa niteny tamin'ny teny tsy fantatra toy tsisy petera hoe tsisy masakana ndreto so atao batisa satria ny tena marina ny tena tanjo ny fiarahana amin'ny tompo dia eno tsara ny fifandraisana ao akaiky amin'Andriamanitra inona zavady sy zavatra iny nefa tsy possible raha tsy amin'ny alala ny fanamasina dia zavatra hita amin'ny petera nefa le olona tonga dia feno ny fanamasina toy petera hoe satria ninonareo zany zao Jesosy maty tao amin'ny fijaliana nalevina ratsangana tamazy feno fanamasina ny olona toy petera hoe bon ndao ary identifieny ianareo mila mino hoe niara-maty dia ndao atao batisa fa efa feno ny fanamasina zany hoe le procédure tsy miova mihitsy na feno fanamasina azy ianao tsy midika zany hoe tsy atao batisa tsony ahako vo izy hoe mbola mila atao batisa foana ianao mila aseho anao le inonao mila aseho anao fa mino fa niara-maty tamin'i Jesosy ary mino koa ianao fa miarana levina dia atao batisa raha toy zany olona anankiray ka tsy mety atao batisa dia tahaka ny tsy mino izy fa niarana levina tamin'i Jesosy zay akta na hetsika amin'ny fanaovana batisa zay dia fanehonao ny finonao fa tsy hoe niara vaomby fotsiny ianao fa niarana levina ary tsy vitany hoe niarana levina fa niarana tsangana Jesosy tsy hoe teo amin'ny fijaliana dia maty dia avy eo amin'izay vao nampidinina dia nitsangana tsy maintsy nidina tany epasana izy zay izy vao nitsangana fa tsy hoe teo amin'ny fijaliana maty izy dia nampidinina dia nitsangana tamin'ny matampoka teo mino fa azonao tiako tongavana zany zavatra tiako resahana zany noho zany zany tsy maintsy mandalo ny procédure ny batisa ny olona anankiray ny antony dia satria mino ny totalité ny famonjena zay nataon'i Jesosy izy ny zavatra rehetra tsy hoe izy mitondra ny fahotany fotsiny fa nino koa izy fa Jesosy koa niady ho azy tany amin'ny fiainatsita ary mino koa izy fa mifanamasina nanangana azy tany eno tsara tsy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy vao tonga ny fanamasina tsy zany fony izy tao am-pasana ny fanamasina no nidina tany nanangana azy fa sy tamin'izy efa nitsangana vao feno ny fanamasina na vao tonga ny fanamasina tamin'izy tany am-pasana no tonga ny fanamasina dia tahaka izany ihany koa amintsika le atao batisa mino iny amin'iny fotoana iny raha mbola tsy feno fanamasina ianao dia ny fanamasina zany rehefa avy eo manangana ao ary mameno anao satria averiko ihany tsy possible ao anao ny miaina amin'ny fiainana kristianina le fiainan'Andriamanitra le fiainana mahazanak'Andriamanitra anao raha tsisy fanamasina ary finoana fana mandray an'izay noho izany miditra amin'ny fanontaniana faharotsika move zany zazakely tokony atao batisa mazava ho azy ny zazakely tsy afaka mino dia move zany disqualifié ny zazakely amin'ny fiarahana amin'ny tompo tia zao ny teny Jesosy ao marika 10 aza rarana ny zaza anantona fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra izy tsy niteny anazy fa anto azy zany hoe raha misy olona mora mandray sy mino tahaka ny zazakely fa sy olona be adevitra lava dozy any olona loatra zany ny olona mora mino ny fanjakan'Andriamanitra lazao hoe amen dia rehefa netitra teo amin'i Jesosy ny zaza marika 10:17 ka hatramin'ny 20 toy hoe dia nametra tananazy izy ka nitsodrano azy fa izy tsy niteny hoe dia nametra tananazy izy ka nanao batisa azy tsy zazakely na ray ary ao anaty baiboly na ray azy na version inona baiboly vakinao na version inona dika teny tsy misy zaza ao anaty baiboly ka natao batisa fantatra fazonao atao maka le verset anankiray hoe fa ny Israely rehetra dia natao batisa tao amin'ny ranomasina mena misy an'izay verset zay ao zanak'Israely ny zaza mambehivavy na lehilahy na lehibe natao batisa tao amin'ny ranomasina mena marimarina koa mila azonao tia nitenena amin'izany dia zao hoe ny finoany reo fa hoe tolony filazantsara tahaka atsika ireo araka volazany Hébreu 5 izy ireo koa dia nitolony filazantsara tahaka atsika ho izy inona ny filazantsara ho azy ireo hoe anafaka nareo any Egypta Andriamanitra ary ho any amin'ny tany Kanana le tany nampanantenana dia nandalo ny ranomasina izy zay tsotra le izy ohatra atsika hoe nandevozona fahiny
dia satria ohatrany tamin'ny andro Egypte nivolon'Andriamanitra ny lamatoa any Egypta rehetra satria ny lamatoany dia Israely. Ny tena lamatoa dia Jesosy. Izy ilay tandrindro ilay lamatoa izay maty dia nandrotsaka ny raha vitsy zay dia nivoaka ny Israely dia nandalo anindry. Zany hoe marimarina koa ny Israely tamin'iny fotoana iny dia tandrindron Jesosy satria hoy izy zanako lamatoa Israely. Zay nataon'Andriamanitra ohatry ny olona anankiray Israely. Ny tena lamatoa nefa tsy Israely, Jesosy ny lamatoa. Ahoana tsara zavady? Jesosy no lamatoa fa tandindona ny Israely. Tahaka ny zanak'ondry dia tandindon Jesosy, fiara mifanekena dia tandindon Jesosy, dia tahaka izay koa ny Israely dia tandindon Jesosy. La izy lasa latsaka ny raha ny lamatoa dia avy eo nandalo ny ranomasina dia avy eo tonga tany amin'ny tany Kanana. Halleluja. Dia tahaka izay mihitsy ihany koa Jesosy mato antsika midina tany amin'ny fiainantsika ary niakatra ho any an-danitra. Raha vao tsy mahafantatra tandindona sy ny fahatanteranao dia manao fausse interprétation ny Baiboly ianao. Fa tsy zazakely natao batiso anaty Baiboly fa tandindony zany zavatra zany, aloko ny zavatra ho avy fa ny tenany dia Kristy. Halleluja. Ny antony dia satria ny olona atao batisa dia mino ny famonjena vita an' Jesosy. Tsy atao batisa mba hino fa mino matoa atao batisa. Fatan'ilay inony dia ozy hoe zany ara-vomy tamin'i Jesosy, za koa zao hiara-levina amin'i Jesosy ary hitsangana aminy dia rapetraka aminy any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsika nge sady ety no hany satria ny Baiboly dia milaza fa niara-napetraka amin'ny Kristy any an-danitra isika ety fa isika koa ao amin'i Jesosy. Jesosy ao amintsika ary isika ao aminy. Raha misy zany no manaova amen. Ahoana ny fomba anaovana ny batisa? Aloha vetivety raha miresaka le zazakely teo isika. Mo ve zany diso le natao tamin'ny mbola kely iny tsy mety ve zany tsy tokony natao an'iny ve ny valiny dia tsy tokony natao an'iny izy ny ankizy fa tsy batisa ny tokony antsoina azy fa fitsofan-drano. Ary ny ankizy rehetra tokony mila an'izay. Tena zava-dehibe dia zava-dehibe hitso-drano. Ary ilay ny ankizy kely rehetra. Zay mahatonga antsika amin'ny 25 décembre isy fitsofan-drano ny zaza. Satria na Jesosy aza tena nitsofin-drano. Noho izany ilaina no mivavaka ao ny ankizy, mametra tany ny ankizy ary mitso-drano ny ankizy. Fa iny ataontsika iny tsy batisa fa fitsofan-drano. Satria tsy mety ny manao batisa olona tsy mino. Mety tena ka ny finoana ray aman-dreny ny entany. Non, marina tokoa ny hoe mino anao dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Fa marina tokoa no hoe raha miresaka tokantrano dia hoe raha masina ny lahy dia masina ny tokantranony. Fa aloha zava tsara ny resaka. Raha toa ary zany ka mba milahy antany kely anao, raha toa ve zany ny vehivavy anankiray ka mivavaka fa ny vady ny toka lahy, mpandrongony, mijangajanga, voavonjy ve le lehilahy? Satria le vehivavy mivavaka tokantrano no resahany ao anatin'ny korotianina fa tsy famonjena. Ozy hoe masina dia kely iny dia zao avahan'Andriamanitra. Tsy traiten'Andriamanitra ohatra amin'ny tokantranona jentilisa. Misy protection n'Andriamanitra ao. Na dia eo aza ny adalan'le lehilahy na sanatrian'le vehivavy dia mbola misy ao satria misy zanaky ny fanekena ao. Noho ny amin'io zanaky ny fanekena dia ilay mivavaka io dia tsonjovin'Andriamanitra manokana ny tokantrano. Fa tsy midika zany fa voavonjo ho azy. Raha izany noho izy, inona ny antony hitezako ny zanako hivavaka? Inona ny antony hitenenako ny ankonako hivavaka? Hitoriko amin'ireo hitezaiko andreo an'izany. Fotsifotsina izy, sy ataonareo fa za fotsiny dia rehefa mivavaka dia ampy izay, tsika rehetra miditra ny lanitra. Ah non! Ny famonjena dia personnel. Fa raha ohatra ka mety dia ahoana zany zazakely tonga Jesosy nefa ny zazakely mbola tsy lehibe akory. Ianao le fampianarako tamin'ireny fotoanany confinement reny. Ary nataoko tanatisana mahafinaritra tamin'ny volana May izay raha tsy diso ahako. Hoe firy-taona ny zaza vao raisina tompona ndraikitra amin'ny finoany. Ahoana ny zanaky ny mpino? Very sa voavonjy?
raha tsy manisana ny mahafinaritra ianao mividiana raha tsisy tsony manaova commandy ringana ny olona no ny sy ny fahalalana mety iza hianatra zava-dehibe dia tena zava-dehibe ny fahafantarantsika n'izay ahoana ny fomba anaovana batisa dia hijanona ako ny amarina koa azy rehefa aveo dia nahoana mila atao batisa dikany teny hoe batisa avy amin'ny teny grika dia hoe baptizo baptizo dia fitambarana teny anankiroa bapto sy ny hoe izy bapto misy tsofoka izy dikany hoe bapto dia hoe immersion raha atao amin'ny teny frantsay zany hoe fanatsoboana zavatra anankiray ao anaty rano fanatsoboana zany ohatrany hoe tanao ohatra ny anao le mihina biscuit dité reny aletika ao anatin'le biscuit ohatra anatin'le rano ohatra le biscuit na le mofo topaina tsy fantatra hoanao dia izy miletika tanteraka iny izy iny antsoina immersion fa tsy hafafy na atete tsy izay ny dikany rehefa mitsodro-drano no manatete rano na mamafy rano fa rehefa manao batisa tsy hafafy raha raisitsika tahaka ny fasana ohatra le rano izay hoe fandevenana ino tsara tsy ny fasana ny ampidirina anatin'ny olona fa ny olona ny ampidirina anaty fasana fa leo adisy zany samarina ka satria nge zay le izy le rano dia tandindo ny fasana izay hitsofohana ingany ho azonao le sary tahaka an Jesosy izay nalevina dia tsika koa miara alevina ao amin'ny rano ny batisa ka tsy ny fasana natsofoka anatinao fa ianao no atsofoka ny pasana dika zany tsy ny rano no afafafy fa ianao no aletika anaty rano izay no atao hoe batisa manerina be le exemple nefa izay ny fahamarinana atsofoka ao anaty rano tahaka izay ny atao rehefa manao batisa tsy solo anaty baiboly natao batisa zany ka natetehiny tamin'ny rano na nafafy averiko tsara tsodro zany no atao an'izany ary ilainy izy zany raha ohatra moa ianao ka mihaino anazy sady efa misy zavatra anatinao any dia tadio tsara raha tsy manana fomosokatra dia ho contrenao epipetrano ihany zay tiako tenenina rehetra fa manana fomosokatra rehefa mianatra soratra masina halleloia hoia hoe halleloia raha mamaky sika asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny enina amin'ny telopolo sy ny valo amin'ny telopolo dia zao lazay ary nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano ary ola tandapa indro ny rano ka ino no masaka anay tsy atao batisa nasainina janony kalesa ary izy roa lahy dia Filipo sy le tandapa dia midina ho eo amin'ny rano dia natao batisa izy dikan'izay zany raha nanao batisa le tandapa Filipo dia tsy naka rano izy nataony taminy fa nitsoboka atao anaty rano izy rehefa maki ny Matio toko fahatelo ianao na tamin'i Jesosy natao batisa na reo olona izay natao batisa izy ary rehefa nivoaka avy tao anaty rano izy dika izay ny batisa dia fanatsoboana ao anaty rano eto ny teboka kely anankiray raha te hianatra ianao hoe fa maninona ke ny batisinareo amin'ny saina any anaty piscine no atao fa tsy eny amin'ny rano mandeha dia rehefa le amin'ny 12 sasany atoandro ianao a mianatra azy ho an'izay manaraka amin'ny Facebook suspense ao anao zay anankiray zay dia tsy ho valiko eto amin'izay no mianatra fa tongava mianatra le amin'ny 12 sasany atoandro hoe fa maninona tokoa moa satria teo amin'ny rano Jordana jona mpanao batisa natao koa maninona ianareo nataonareo anaty piscine dia izay tsy valiko eto fa amin'izay no mianatra tena menako misy antony tokoa le izy satria misy mahasamy hafa ny batisa ny Jaune sy ny batisa ty amin'ny testamenta vaovao zay ao tsika mianatra azy alleluia sanatria manao ohatrany hoe mampifilafila fa tsy ho vita ray andro ny fampianarana azy rehetra fa nytiako atongavana eto fotsiny dia ny mahazava-dehibe ny batisa ka amarana ko azy dia hoe nahoana ary apartir an'izay rehetrarehetra entsika izay miainga avy amin'izay rehetrarehetra izay nahoana ny zava-dehibe ny batisa zava-dehibe ny batisa satria ny famonjena feno dia tsy teo aminazy fijaliana ihany fa nanomboka teo aminazy fijaliana nidina tany amin'ny fasina sy tany amin'ny fiainatsita ary nitsangana tamin'ny maty dia nipetraka tanakavan'Andriamanitra zay ny nataon'i Jesosy rehefa avy eo nandatsaka ny fanahy masina ho antsika ary tsy hoela dia ho avy any amin'ny raha hoalanitra haka antsika indray ho any aminy halleloia no zany tsy hoe mino famonjena fotsiny teo aminazy fijaliana ianao
fa mila ampiresina mibatisa koa ianao mba ho tahaka ny fampiresinao tamin'ny fahafatesana dia ampiresina koa amin'ny fitsanganana ianao dia miara-petraka aminy any an-danitra ary fianonany fanahy dia ho avindray izy hakanao any aminy lazao hoe amen ny batisa dia fampiresina antsika amin'ny fahafatesany noho izany mila atao batisa ianao ary batisa asitrika eto nefa niteboka ny rano tsy manadio sady tsy manafaka ota so anao mieritreritra atsoboko anaty rano mba afaka amin'ny ota ny olona atao batisa dia tsy olona esorina amin'ny ota fa ny olona mino fefanetiny Jesosy ny otany ary hitantsika ilay Romana 5:7 teo fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota dika izay mino ianao fefaniara-maty tamin'i Jesosy dika izany efa nafahana tamin'ny ota fa ny dingana atao zao dia hiara-levona aminy fa tsy alevona hoe andaontsika atao batisa mba handevona oty tsisy ota alevona ny olona zay atao batisa dia olona mino fa efa afaka amin'ny ota fa miidentifie ny tenany na hoe mampiray ny tenany amin'ny fahafatesan'i Jesosy izy sy ny fitsanganany lazao hoe amen raha mamaky tsika tsara angamba vakiana kely Petera 1:7 andiny 2 sy 2 dia zao ny lazainy toy izy dia ireo zay tsy nanaiky fahiny fony andro ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa raha mbola namboarina samby fiara zay nidiran'ny olona vitsy dia izy valo-mianaka ka dia namonjena azy ny rano zay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa inona ho namonjena azy ny rano zay maninona io zay amonjenantsika koa ankehitriny inona io zavatra io batisy tanao zany mikonty amin'ny famonjenanao amin'ny resaka famonjeny ny batisy mety hiteniny olona hoe dia very daholo ve zany zay tsy nanao batisy tsy izay angamba ny fanontaniana fa fanontaniana dia hoe fa iza no nitaiza azy fa ho adinina ny mpampianatra sy ny mpiandro ondry rehetra adinina tamin'izay nampianarina sy izay nitaiza anazy ka tsy anjara le olona zay ao anatin'le fiangonana no hoe zay zany very fa tsy natao batisa iza no nitaizanao zay anankiray zay no mahazo ny fionana manokana amin'i Jesosy ny ray androany azay no mahatonga mampianatra anao satria amampiandrondry anay dia tsy maintsy ho tsaraina eo anatria ilay mpiandrondry lehibe tsy hidirako zay ataon'ny fiangonana hafa satria tsy za miandry ilay ondry ihany anazy ny azy fa ny anahako dia zay asen'i Jesosy ataoko ny ataoko satria za tsy hijonona atrehan'i Jesosy hitondra ny fiangonany sasany na ho tsaraina avy amin'izay nataon'ny pastera sasany zay nataoko ny hitsarana fa tsy zay nataon'ny rakoto amen alleluia ka ho iaho hoe mikonty amin'ny resaka famonjenanao ny batisy ary atoaraka misy olona ohatra hoe mba vahoana fahafatesina izy no mino ka tsy vita batisy zany izay efa maty feo atao batisy ny important amin'izay fotoana izay dia ny finoany fa raha toanao ka mbola velona ary maheno ny fampianarana mikasika amin'ny batisy nefa minimana mafy ny fononao indray ianao dia midika zany fa tahaka ny lavinao ny zavatra inonao tahaka ny tsy inonao fa Jesosy mato anao fa anao dia izy teo amin'azy fijaliana dia ohatrany teo angamba dia nidina tonga dia nakany an-danitra fa misy dingana lalovany teo amin'azy fijaliana nidina tany efasana nitsangana tany maty nakarina ao any an-danitra fa tsy teo amin'azy fijaliana nidina teo amin'azy fijaliana tonga dia nakarina any an-danitra tsisy antsady misy dingana mazava ary ianao mila miidentifie ny tenanao amin'izay famonjena nataon'i Jesosy zay alleluia ny finoana no mahatonga anao hamarinina sy vonjena fa saingy zao nefa ny finoana tsy misy asa dia maty ny batisa dia etsika aseho anao asa ny finoana asa ny finoana tsy ndreko tsara mino anao dia misy etsika ataonao marina fa tsy hoe tsy akory hoe ahoana moa zany misy miteny hoe tsika tsy hamarinina avy amin'ny asa fa mibokin'ny Jakoba dia milaza toko 2 Jakoba toko 2:20 hoy izy hoe moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanana ny finoana tsy misy asa fa tsy no hamarina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany Isaka zanany teo ambony altara hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoany ny asany ary ny finoany dia no tanterahany tamin'ny asany hoy izy 2:20 no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama dika zay zany i Abrahama koa tsy tamin'ny finoany ihany nanamarina anazy fa tamin'ny asa ihany koa ianao koa dia hamarina avy amin'ny finoanao an' Jesosy ary hamarina koa avy amin'ny firosoanao amin'ny batisy tena amen amin'izany noho izany ny finoanao
mila misy asany zao ny teny Jesosy amin'ny Matotoko 7:10 rehefa nantona ny Jaona ao atao batisa izy toy Jaona za ve ozy izy ny anao batisa anao za tsy mendrika akory na dia ny amamy fiakapanao azy ianao ny tokony anao batisa fa zao ny teny Jesosy Matotoko 7:10 ataovy ihany aloha ekeo ihany ankehitriny mba atateraka ny fahamarinana rehetra mba atateraka ny fahamarinana rehetra dika zay misy fahamarinana tsy azo fafana mino sy atao batisa mba ho vonjena ahoana zafady mino sy atao batisa mba ho vonjena lasana bavy maro anao nefa vita batisa misy koa mbola tsy vita batisa ho anao zay tsy vita batisa ny fanontaniana aloha tsy hoe manino ianao tsy atao batisa fa ny fanontaniana dia zao mino ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy fenao tsy batisa ny mamaiky fa mino veloha ianao ny famonjena zay nataon'i Jesosy fa raha tsy mino ianao dia efa konty ny very ianao fa raha mino kosa ianao fanontaniana maninona ianao tsy ho atao batisa fa ny tsy firosoanao amin'ny batisa dia maky ny tsy finoanao ny famonjena feno nataon'i Jesosy fa mila aseho anao ny finoanao fa niara-mataminy ka niarana levina taminy sy miara-tsangana aminy ianao lazao hoe amen ka androany na ho anareo zay efa vita batisa tiakanao hiverina namafy ny finoanao tsy hoe averina atao batisa tsy zay akory fa fotoana zao inotsika fa Jesosy efa niady ho atsika efa nidina tena fiainatsika ary efa nandresany satana fahavalo efa resy izy aza manaiky domineny devoly zany aza manaiky ampitahoriny devoly zany saino zany teny izany ivelomo zany teny izany raiso ny famonjena ho fiarovan-doho aza vela ho koritany satana ny sainao fa ianao io mijaly ianao io marary ianao io zao sy namany sy namany ny famonjena zay nyraisinao dia inoy ary iaino isanandro dia hitsangantsika hivavaka tompo misaotra anao zany amin'ny teny menao anay tamin'ity androany teny mino zay fa mato anay ianao mino zay fa mitondra ny fahotanay teo amina tsy fijaliana tonga ozona feno fafambaraka nampijaliana teo amin'ny toeranay ianao ary zay mino fa niara-maty taminao teo zay niarana levona ary niarana tsangana androany tsy manaiky zay ho koritany devoly ny sainay amin'ity rehetrarehetra ty lavonay ny aretina lavonay ny asan'ny fahavalo ozoninay zany hitsahatra sy ho ravy potehanay amin'ny rahan'i Jesosy zany tiakany hoe teny satana tsy manana fahefana amiko zany ianao tsy manana fahefana amin'ny vatako na amin'ny fanahako na amin'ny aiko na amin'ny asako na amin'ny fidiram-bolako na amin'ny ankonako potehako sy zoniko ny asanao amin'ny rahan'i Jesosy fahavalo efa resy ianao mikisana hiala amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy mamboly teny raisiko ny fahasalamana raisiko ny fitahiana raisiko ny fanambinana raisiko ny fandresena iainako isanandro zany amin'ny anaran'i Jesosy na raha io tenao amin'ity androany ity mino zany famonjena vitan'i Jesosy zany ary vonina amin'izay anaiky fa Jesosy no tomponao raisinao zany famonjena vitsy zany androany inonao fa tena nataon'i Jesosy ho anao zany ary mangetay tena ho tonga zanany te hivavaka ho anao androany na dia anao rery azy naizanaiza misy anao na ty ambanany ambony atsangany taminao fivavaka ao anao vetivety amin'ity anty halleloia tiako sika rehetra zay manangatanana ameriny zao vavaka zao sika rehetra Jesosy Kristy tompo ao mino afamatoa ianao no kapohana mba ho ahy ny solo ny toerako ny tondra ny fahotako ny ozina ny sazy ny fanalam-baraka sy ny ratsiraitra mino ahako fa narotsaka ao ny ranao ho famelana ny eloko mamela ny eloko rehetra sasao amin'ny ranao ahy Jesosy ao manomboka androany ianao ny raisiko mpamonjy ahako tomboko ary anompo anao rery ahy
amin'ny androko sisa rehetra ity andro any ovay a olona vaovao midira atao anatiko ary raisao ao aminao fenoa ny fiainanao fenoa ny fanahinao manomboka izao ary mandrakizay mino voavela heloko andro any atao anatiko ianao zao olom-baovao manomboka izao misy saora Jesosy amen raha eo mivavaka andreo rehetra manangatana manolo tena ako nino filazantsara anao izy ny famonjena zay nataonao Andriamanitra ny fanavotana aketrinao ka ny herinao hetsika aminy anaisitra zay tsy nambolenao rehetra arao ka le fiaina avy aminao zay fanampidirinao ao anatiny anenika azy ary paritaka amin'izay rehetra ataony mba ho velona avokoa ny asany fianarany fitiram-bolany ny vatany sy izay rehetra mahakasika azy amin'ny anaran'i Jesosy tehirizy zahatra hatramin'ny farany ary tsy verindalina mandrakizay misy saotra Jesosy amen afaka masoerina isika anao fanatra fahatelo farantsika dia iravo ho anao zay mbola tsy vita batisa avy amin'izany teny zany ka mangetahita amin'izay anao atao batisa dia afaka misoratra anana amin'ireto paster eto anoloany reto ianao reo mipetraka ao aorian'ny tamboly voavoalohany rehetrarehetra ao paster daholy dia afaka mameny anaranao ianao dia raha toandro amin'ny 12 sasany amin'ny laskarapa itsy apititsy dia rahotsika mianatra amin'ny 12 sasany ho anao zay nanolo tena teo tsy haiko na ifanjery tsara reo mpiandraikitra rehetrarehetra dia ao anatiny zao fanatitra zao mba hangatahako reo mpiandraikitra izy daholo nareo le nangatana nanolo tena teo raha tsy mampirinao mba tsy angany an-tananao dia mba hangatahako reo nareo mpiandraikitra rehefa aveo mba anantona le olona dia mba ho raisina eny anaranao sy izy ahafahana mifandray aminao dia hivavaka ao anao isan'andro zay amen anoranao ny tokony atao amin'ny fiarahana amin'ny tompo hitsanga antsika marana fotoana tompo misotranao zay ny amin'ny teny zay nomenao anay androany tsofoko rano ianao fanamasina mpatanjaka ny fanahinao tsy amenanao ho reraka ary na inona fikasany demony amin'ny fiainanao na olona tady andravo na efa ela ny fikasany na voangana ozoniko tsy ambinina aminao aoka ny anjelin'i Jehovah hitobo mandidina anao sy ny ankonanao sy izay rehetra anananao ny fefin'Andriamanitra tsy ala aminao ary ny tanan'Andriamanitra aombanao anohana tsy hamaty izay rehetra ilainao tavan'Andriamanitra ny hamirapiratra aminao ka amianao mazava andehanana sady amianao fiadanana eny fiadanana ho anao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen ny fotoanantsika tomba fahasoavana